Faly tafahoana aminao indray eto amin'ity sehatra natao hizarana ny teny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra ity. Elaela isika tsy tafaraka teto noho ny antony maro samihafa, fa androany isika dia misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny famindram-pony sy ny fitiavany mbola manome tombonandro sy manome fahafahana antsika ahafahantsika manao an'izao fizarana izao. Araka ny nambarako tamin'ny fizarana nataoko farany dia hiditra amin'ny fizarana mikasika ny bokin'ny Apokalipsy isika manomboka eto izany. Ety am-panombohana anefa dia misy fanamarihana vitsivitsy tiako omena. Te hamprisika izany tena marina atsika mba hazoto hamaky ny teny soratra masina, hamaky ny Baiboly. Raha hanao fizarana mikasika ny bokin'ny Apokalipsy isika dia mangataka anareo mba hajanonareo kely aloha ity vidéo ity izany alohan'ny hanohizanareo ihainoanareo ny fizarana izay ataoko eto dia miangavy mba ho vakianareo aloha ny toko voalohany amin'ity fizarana andiany voalohany ity izany. Toko voalohany no anokafantsika ny fizarana mikasika ny bokin'ny Apokalipsy satria tsy ho vakiako ny toko iray manontolo noho ny fahateren'ny fotoana dia miangavy anareo izany mba ianareo no hamaky azy fa izay fizarana ho ataoko no hidirako avy hatrany. Ny fanamarihana manaraka dia marobe ny kristianina tsy te hamaky ny bokin'ny Apokalipsy satria hoe sarotra azo, mampatahotra dia tena mampirisika izany. Ny bokin'ny Apokalipsy dia tena ny boky rehetra ao anatin'ny Baiboly, ny tenin'Andriamanitra rehetra sy ny soratra masina rehetra dia nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra ary nomen'Andriamanitra eny ho fampianarana, ho fanitsiana izay diso mba hampitombo antsika fiangonana. Dia tena hoe ilaina ny mamaky ny Baiboly rehetra iray manontolo, ny boky rehetra iray manontolo, tsy tokony misy dinganina mihitsy. Ny fanahy masina efa nomen'Andriamanitra antsika afaka mitarika antsika. Ny fanahy masina dia nomen'Andriamanitra hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Tena marina amin'ny tenin'Andriamanitra fa antsika mila manana hetaheta tena te hahalala an'Andriamanitra sy manana hetaheta hamaky sy hahafantatra ny soratra masina ihany koa. Raha tena manana an'i Jesosy marina tokoa isika, ny famakiana ny bokin'ny Apokalipsy dia tena mampiorina antsika sy manamafy orina ny fanantenantsika amin'ny fiandrasantsika ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray. Satria tena mampiseho ny bokin'ny Apokalipsy fa tena Andriamanitra velona ary Andriamanitra tokana, tena Andriamanitra ilay izy hatr'izay hatr'izay sy ilay Andriamanitra ho mandrakizay ny Andriamanitra efa vahantsika. Raha toa ianao ka matahotra mamaky ny bokin'ny Apokalipsy dia misy olana izany any ho any na ianao mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra na misy zavatra tsy azonao, nefa raha misy zavatra tsy azonao dia tena izay mihitsy no ilana hamakiana ny bokin'ny Apokalipsy. Vakiantsika anie eto amin'ny toko voalohany, Apokalipsy toko voalohany dia ny andinin'ny 7 no voalaza hoe sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa hatombotra ny andro. Sambatra ozy, tsy hoe matahotra fa matoantsika matahotra dia satria tsika izany any amin'ilay sokajin'olona mbola tsy ao amin'i Jesosy Kristy, mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra dia mazava ho azy fa tonga dia ilay fampitandremana be dia be no mibahana ao anatintsika dia matahotra isika. Andriamanitra dia te hamonjy ny olona rehetra. Izay ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana nanoloran'ny ainy sy nandatsahany rany. Voalaza eto amin'ity toko voalohany ity izany mission nataon'i Jesosy Kristy izany satria Jesosy Kristy dia tena tia antsika, te hamonjy ny olona rehetra fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay hoy ny soratra masina. Satana
Lucifera rehefa nanota izy sy ny anjeliny dia tsy nisy fanafana azo natao intsony fa dia ny fironon'Andriamanitra ho azy ireo ny elo afo, ny farihy afo. Ny farihy afo na ny afo be ozy hoy ny filazantsika malagasy azy dia tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona fa ho an'ny Lucifera sy ny anjeliny izay nanota. Fa ny olombelona kosa rehefa nanota dia nampidin'Andriamanitra ny zanany dia Jesosy Kristy izany hamonjy antsika. Voalaza eto amin'ity toko voalohany eo amin'ny andininy 5 hoy izy hoe ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany ho an'izay tia antsika ka namaha antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rano. Jesosy Kristy tia antsika, izay ny antony nanikeny ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ary ny rano Jesosy Kristy namaha antsika ho afaka tamin'ny fahotana tamin'ny alalan'ny rano izay nalatsaka Jesosy Kristy izany izay ambara eto amin'ity Apokalipsy toko voalohany ity. Ity Apokalipsy toko voalohany ity moa izany mazava ho azy ny bokin'ny Apokalipsy aloha atomboka tsara hatramin'ny voalohany. Ny bokin'ny Apokalipsy dia mirakitra ny fahitana izay nomen'Andriamanitra ny Jaona. Jaona dia tsy iza akory fa iray amin'ireo apôstôly 12 izy ilay ambaran'ny soratra masina hoe ilay mpianatra tiany Jesosy, tsy hoe manavakavaka akory ny tompo fa ny mpahay tantara sy ny mpandinika dia milaza fa Jaona dia apôstôly zandry indrindra tamin'ireo 12 dia izay izany no antony tena hoe anisan'ny nikolokoloin'i Jesosy izy amin'izay mahazandry ny azy izay. Dia i apôstôly Jaona io no nomen'Andriamanitra ny fahitana rehefa nogadraina izany apôstôly Jaona tany amin'ny nosy kely atao hoe Patmos. Nogadraina izy noho ny fitorianany filazantsara noho ny fijoroany vavolombelon'i Jesosy Kristy dia tao anatin'izay figadrana izay no nazahoany ny fanambarana izay naseho an'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny fahitana izany. Ny teny hoe Apokalipsy dia tsy arak'ilay fiheverantsika azy hoe zava-doza hoe apokalipsy apokaliptika dia zava-doza be izany ny fiheveran'ny olona azy, fa ny dikan'ny teny hoe apokalipsy dia teny grika izy io avy amin'ny teny grika hoe apokalypsis. Raha hazavaina amin'ny fomba tsotra dia misy zavatra nafenin'Andriamanitra izany dia nafenin'Andriamanitra, nosaronan'Andriamanitra nandritra ny fotoana maro dia amin'ny fotoana anankiray dia nisoron'Andriamanitra izay saronana izay fa naseho an'Andriamanitra antsika olombelona ilay zavatra nafenina iny, dia zavatra niafina iny. Izay raha ambara amin'ny teny tsotra be izany dikan'ny teny hoe apokalypsus na apokalipsy fa tsy hoe zava-doza akoriny. Dia eto izany eto amin'ity toko voalohany amin'ny apokalipsy ity dia miseho amin'ny Jaona Jesosy Kristy amin'ny endrika maha-izy azy, tena izy azy endrika tsy hoe akory ny endrika nisehon'i Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany, tsy tena maha-izy azy fa iny naka ny endriky ny olombelona Jesosy tamin'iny tetỳ ambonin'ny tany Jesosy Kristy dia sady Andriamanitra zato isan-jato izy no olombelona zato isan-jato, fa eto kosa izy Jesosy Kristy efa nitsangana tamin'ny maty mazava ho azy no hitan'ny Jaona teto. Tsy toy ilay endrika nahitany Jaona azy fony izy niaraka tamin'ny Jaona tetỳ ambonin'ny tany, niaraka tamin'ny apôstôly tetỳ ambonin'ny tany, fa tena endrika hafa mihitsy nahitany Jaona ny Jesosy Kristy. Hitantsika izany rehefa mamaky eo amin'ny andininy 12 tsika ny fomba nahitany Jaona azy dia tena hoe nitodika hozy izy hozy Jaona nijery ilay feo niteny tamiko, rehefa nitodika aho dia nahita fanaovan-jiro volamena 7 ary teo afovoany fanaovan-jiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, dia tahaka ny oram-panala ary ny masony tahaka ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana manganohano ohatra ilay voadio teo amin'ny fandrendrehana iny ary ny feony toy ny firondronan'ny ranobe ary ny tanakitana 7 teny amin'ny tanany ankavanana izy
ary ny sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo amin'ny ambavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Izay ny fomba nahitany Jaona an Jesosy Kristy. Tsy hoe fomba moa izany fa io endrika io no naseho an'Andriamanitra tamin'ny Jaona izany anisan'ny endrika tsy nahitany Jaona an Jesosy Kristy ety ambonin'ny tany mihitsy io, fa fantatry Jaona kosa nefa hoe Jesosy Kristy mihitsiny ilay miseho taminy, satria ery ambanimbanytsika dia mahita fa Jesosy Kristy dia niteny tamin'ny Jaona rehefa natahotra Jaona nianjera teo tongotry Jesosy, dia hoy izy Jesosy hoe aza matahotra fa izaho ny voalohany sy farany, dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay. Jesosy Kristy izany tia miseho eto amin'ny Jaona ity amin'ny maha-Andriamanitra azy, endrika izay tsy mbola nahitany Jaona azy mihitsy tamin'ny izy ety ambonin'ny tany. Ny Apokalipsy toko voalohany izany dia tena manambara hoe iza Jesosy Kristy. Io Jesosy Kristy io ihany koa dia io ilay avy amin'ny alalan'ny irery ihany no ahafahantsika manantona an'Andriamanitra, satria ny rahan'i Jesosy Kristy irery ihany no omen'Andriamanitra fahefana hanafaka antsika. Eo amin'ny andininy voalohany io izao eo amin'ny andininy voalohany amin'ity Apokalipsy toko voalohany ity misy an'ilay hoe mba asehony amin'ny mpanompony, mba asehony amin'ny mpanompony, ilay hoe teny hoe mpanompony eto dia amin'ny dikateny grika, dikateny fototra izany dia doulos ny dikany. Doulos amin'ny teny grika izay midika hoe andevo no afahana, andevo no afahana izany ny dikan'ilay doulos. Aseho an'Andriamanitra amin'ny mpanompony izay andevo no afahana. No afahana iza? No afahan'i Jesosy Kristy tamin'irany, satria eo ambany mazava be ilay efa nivakiantsika teo iny hoe Jesosy Kristy nanafaka antsika tamin'ny, namahantsika tamin'ny fahotana. Izay ilay Jesosy Kristy aseho eto, ilay Jesosy nanafaka antsika, Jesosy nanafaka ny fatorana mahandevo antsika izany. Dia ny endrika manaraka ho jerevantsika eo amin'ny andininy 17 amin'ity toko voalohany ity ihany, Apokalipsy toko voalohany dia ny andininy 17, ary teo afovoan'ny fanaovan-jiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona, niakanjo lava hatrany an-tongony, sady nisikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Io rehefa andeo antsika hijery kely any amin'ny Matthieu, bokin'ny Matthieu dia Matthieu toko 7, Matthieu toko 7 dia andininy 12 eo vakiantsika. Eny an-tanany ny fikororoany ary izy hanadio tsara ny eo ampamilony ka hanangona ny variny ho any an-tsopitra, fa ny akofa sy ny mololo ho dorany amin'ny afo tsy mety maty. Iza no resahana eto? Jesosy Kristy no resahana eto. Mitovy izany ny zavatra resahan'ity Matthieu toko 7 andininy 12 ity sy ity Apokalipsy toko voalohany andininy 17 ity izay mampiseho an'i Jesosy Kristy izy miasa eo ampovoan'ny fiangonana, miasa eo ampovoan'ny fiangonana. Izay ilay endrika asehony eto amin'ity andininy 17 ity, izany hoe ny fisian'i Jesosy Kristy marina eo ampovoan'ny fiangonana izany. Andehantsika hidina ambanimbany eny amin'ny andininy 17, ary raha nahita azy aho dia lavo ny ankohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izaho ny voalohany sy farany. Dia io ho jerevantsika kely any amin'ny bokin'ny Daniel, bokin'ny Daniel toko 10 dia ny andininy 7, bokin'ny Daniel toko 10 dia ny andininy 7 sy ny 19 eo vakiantsika. Nefa nandre ny teniny ihany aho, ary noho nandre izany aho dia reniko ny torimaso ny akoka tamin'ny tany. Daniel io milaza nandre ny tenin'Andriamanitra. Ery amin'ny andininy 19 ary nisy indray nanana endrik'olona nanendry akoho dia nampahery ahy. Mbola i Daniel ihany io izany tamin'ny Daniel nisehoan'Andriamanitra. Mitovy mihitsy ny fomba nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Daniel sy ny fomba nisehoan'i Jesosy Kristy, fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Jaona izany no tendreny, ary ny zavatra nitranga dia mitovy, samy lavo ny akohaka tamin'ny tany, na i Daniel na
i Jaona zany, dia Jesosy koa eto miteny hoe izaho ny voalohany sy farany ozy izy a. Raha mijerintsika ety amin'ny andininy fahavalo tamin'ilay apokalipsy toko voaloha teo dia misy hoe izaho no alfa sy omega hoy ny tompo, Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ilay ho avy dia ny tsy toa. Eto izany Andriamanitra tena manamafy mihitsiny ny identitéan'i Jesosy Kristy hoe iza Jesosy Kristy. Jesosy Kristy dia Andriamanitra ihany. Jesosy Kristy moa no teny an'izay tamin'izy tety ambony tany tena nikonfirmeny mihitsy. Rehefa nanontany azy ny jiosy dia tena nikonfirmeny ary anisan'ny zavatra tena nanafotoana ny jiosy izay zavatra izay satria rehefa mandeha amin'ny fisainantsika tsika, rehefa mandeha amin'ny lôjika tsika, miala tsiny amin'ilay fiteny baiko fa ny tanjoko izany dia hoe ahatafitan'ilay zavatra ilay message rehefa mandeha amin'ny fisainan'ny olombelona tsika dia tsy takatritsika Andriamanitra satria Andriamanitra ny fihevitra tsy fihevitrareo ozy izy Andriamanitra, tsy takatritsika Andriamanitra. Izay no mahatonga ny olona tafotoana sy hatramin'izao be dia be ny olona tia ampitan'ny ranomasina tia miezaka manapirofo hoe Jesosy tsy Andriamanitra izany satria mandeha loatra amin'ilay fomba fisainana dia tsy manaiky an'ilay tsy takatry ny saintsika izany ilay hoe Andriamanitra sy Jesosy iray ihany, nefa ny teny soratra masina marobe sy ny tenin'Andriamanitra marobe dia milaza mazava. Eto amin'ity apokalipsy toko voalohany ity dia tena aseho an'Andriamanitra mihitsy fa Jesosy Kristy sy Andriamanitra dia iray ihany, ny tsy toa izy alfa sy omega eo amin'ny andininy fahavalo, dia Jesosy Kristy rehefa tena aseho teo amin'ny Jaona izy avy nanendry ny Jaona nikitika ny Jaona dia hozy izy hoe izaho ny voalohany sy farany dia ilay efa velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay. Jesosy Kristy io mazava ho azy. Eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo indray tsika midina, ny andininy fahasivy ambin'ny folo dia misy an'izao teny izao: kosoraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatr'izay. Ny bokin'ny apokalipsy dia mizara ho telo. Izay adinoko ny teny an'izay tany am-boalohany. Mizara telo mazava tsara ilay bokin'ny apokalipsy rehefa tena mandinika azy. Ny toko voalohany izay jerevantsika ity dia tena mampiseho hoe iza marina Jesosy Kristy. Ny toko faharoa sy toko fahatelo dia mampiseho ny tantarany sy ny fiangonana hatrany am-panomboany ka hatraty amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra indray na hatraty amin'ny farany tantaran'ny fiangonana izany. Ny toko fahaefatra ka hatrany amin'ny farany dia tsy ahitantsika resaka fiangonana intsony satria eo izany efa avy niseho teny amin'ny rahona lanitra Jesosy Kristy dia efa nakarina ny fiangonana. Fanamarihana ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia iray ihany. Ankehitriny dia be dia be ny anaram-piangonana, mizarazara be ny fiangonana, mifanenjika mihitsy ary zavatra tena mampalahelo fa ho avy ny fotoana anankiray izay tena aseho an'i Jesosy Kristy hoe iray ihany ny fiangonana. Anisan'ny tetikady ampiasain'ny Satana ny fizarazarana sy ny hevitra tsy mitovy rehetra sy ny fampianarana diso ny be dia be loatra ny fampianaran'olombelona atsofoka ho inon'ny fiangonana. Izay mampatonga an'ilay fiangonana manana anarana marobe io. Ary rehefa tena mandinika amin'ireny, izay anisan'ny mahatonga ny mivady hoe tsy miditra ho membre-na fiangonana intsony izay satria ireny fiangonana ireny matetika dia tsy sanatria akory manaratsy, tsy izay no tiako tenena fa tena hoe araka ny Baiboly no resantsika. Ny fiangonana matetika dia milaza hoe ny maha-izy anay, maha-izao an'ity fiangonana ity dia satria izao dia iny, ilay satria izao iny matetika dia zavatra noforonon'olombelona. Izay zavatra tsy nataon'ny apôstôly mihitsy izay zavatra izay rehefa nitory ny filazantsara ny apôstôly fa taty aoriana be, mbola ho hitantsika moa rehefa aoriana ao fa taty aoriana be no ny siny izay fampizarazarana tetikady nataon'ny Satana hampizarazarana ny fiangonana izay, fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia iray ihany dia io ilay antsoina hoe fofombadin'i Jesosy Kristy, ilay tena vrai église izany ilay fofombady io ilay ho akarin'i Jesosy Kristy rehefa hiseho eny amin'ny rahona lanitra Jesosy Kristy. Dia miverina eto amin'ilay andininy fahasivy ambin'ny folo teo ahako dia mizara telo mizara telo mazava tsara
fahitana nomen'Andriamanitra any Jaona ny zavatra efa hitanao ozy izy. Inona ny zavatra efa hitan'i Jaona? Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazofijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ary Jesosy Kristy niakatra ho any an-danitra mipetraka amin'ny toerana mampisorona be mandrakizay azy. Ny apôstôly dia anisan'ireo vavolombelona, nisy 500 teo eo ny olona vavolombelona nahita ny fiakaran'i Jesosy Kristy velona niakatra tany an-danitra. Isan'izany ny apôstôly 12, anisan'izany Jaona. Zavatra hitan'ny Jaona zany izy ao anatin'le zavatra le hoe ny zavatra eo amin'le hoe koa sorato izay zavatra efa hitanao. Zay zany le zavatra efa hitan'i Jaona. Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany nandritra ny fiarahany tamin'i Jesosy tetỳ, Jesosy Kristy maty, Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty sy nakarina ho any an-danitra. Ny zavatra ankehitriny dia ny fisian'ny fiangonana. Jesosy Kristy efa nilaza ny hoe hisy ny fiangonana. Ny fijoroan'ny fiangonana amin'ny fomba ofisialy dia tamin'ny filatsahan'ny fanahy masina nanomboka teo zany dia miditra amin'le hoe ny zavatra ankehitriny io isika ao anatin'le periode hoe ny zavatra ankehitriny zany isika hatramin'izao tsika miteny izao mbola ao anatin'io zavatra ankehitriny io zany tsika. Ny zavatra ho avy zany mazava ho azy dia ny zavatra ao aorianan'le zavatra ankehitriny, zany hoe ny zavatra ao aorianan'ny tantaran'ny fiangonana. Rehefa esorina ny zavatra ankehitriny zay vao tonga ny zavatra ho avy. Zany hoe rehefa tsy eo intsony ny fiangonana dia tonga le teny manaraka hoe ary ny zavatra mbola ho avy rahatr'izay. Ny andininy faharoapolo eto amin'ny andininy faharoapolo dia misy an'izao teny izao ihany koa hoe dia ny zavatra miafina ny amin'ny kintana 7 izay efa hitanao teny amin'ny tanako ankavanana sy ny fanaovan-jiro volamena 7. Ny kintana 7 dia ny anjelin'ny fiangonana 7 ary ny fanaovan-jiro 7 dia ny fiangonana 7. Miresaka fiangonana zany Andriamanitra eto hoe fiangonana 7 dia omeny moa zany io fiangonana 7 io eto amin'ny andininy faha 12 amin'le toko voalohany amin'ny apokalipsy. Dia izavy ireo fiangonana 7 ireo Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodikia. Ireo fiangonana 7 ireo dia fiangonana tena nisy mihitsy ireo tany amin'ny faritry Turkia amin'izao fotoana izao iny. Tany atsimon'ny Turkia nisy an'ireo fiangonana ireo dia tany amin'ny Asia Mineura moa zany filaza azy tamin'izany tena nisy mihitsy ireo fiangonana 7 izay ambarany teny soratra masina eto ireo dia ambaran'ity fanambarana nomen'Andriamanitra ny Jaona ity. Ireo fiangonana 7 ireo dia endriky ny fiangonana hatrany am-boaloha mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra indray. Zay ary aloha ny fizarana izay ataontsika androany dia manasa anao dia izao dia efa hanomboka hamaky ny andininy ny toko 2 sy ny toko 7 amin'ny bokin'ny apokalipsy satria hidina hanohy amin'izay toko 2 sy 7 izay tsika amin'ny fizarana manaraka. Mirary soa dia ho tahian'Andriamanitra mahazo toa mamaky ny teny angataon'ny fanahy masina. Misaotra anao nanaraka ny fizarana amin'ny manaraka indray.